faly miaraba tsika mianakavy eto amin'ny tanindrazana sy eo amin'ny fiangonana ka izao fikasany ataon'ny APL zao dia fanomezam-boninahitra ny kanto zay efa neritreretin'ny fiangonana tamin'ny Papa Pie X zany andaharana ny fotoam-pivavahana kira amin'ny avolenta sy ny tonga lafatra sy atolotra an'Andriamanitra. Faly indrindrandrindra mame voninahitra anareo antsampidiranolanitra zay nareo tanora solofo-diby niala amin'ny kanto katolika ankira ka vonina ny anatontosaina indray ireo karazan-kira nentin'ny missionnaire. Ny tenako moa zany dia ny anarako moa zany Solo Andriantsifa Anatole ko noho ny anara-petaka moa zany dia dina tany am-pianarana dia hoe lasa Baindezy satria Frère Désiré za taloha fa tsy maninona zany fa asina mopera foana zany hoe mopera bain zay. Manaraka zany zany dia voninahitra ho antenako ihany koa satria nandalina mozika hatramin'ny fahazazana hatramin'ireo toerana fanabeazana tany amin'ny Monsieur Frère ary nitoizana ny fianarana mozika hatrany andafy zany mozika liturgie zany no tena nosahaninay koa amin'izay musicien ny tena zay dia mankasitraka ary faly satria mifandray ny taloha sy ankehitriny indrindra eo amin'ny lafiny ny loharano ara-panahy zany no tezainantsika katolika. Taloha zany ny hira zany teny latina moa zany dia tsy afaka manaraka loatra zany ny fiangonana ny vahoaka fa kosa reo missionnaire zany nahita hevitra hoe amin'ny araran'ireo fihirana zay manana endriky ny romantisme sy lyrisme frantsay zany no tafitatra aty amintsika tamin'ny alalan'ireo musiciens missionnaire. Nampita izany fahaizana mozika izany zareo nefa tamin'ireo mopera malagasy voalohany samy tamin'ireo tanora sy tamin'ireo fikambanana maro ary anisan'izany zany monseigneur mon père Venance Manifatra zay voalohany ny jésuita zany namorokira ary nianatra an'izany tany andafy ary efa nandafitra izany hira maro zany mitovy endrika amin'ny atao hoe cantique de dévotion na hoe fihirana mandray indrindrandrindra ny fientanam-po sy ny fientanana anaty ny tahotra ny afobe ny faneriana ny lanitra ny embona ny lanitra dia ny fahatsarovana ny Masie-Marie fanajana ny Eucharistie ary indrindrandrindra ny fiarahamonina mba hiady amin'ny fahotana ka toy izao zany ireo hira sy fihiranareo. Efa amiko Jesosy otohatra raha ankizy zafon'ny olona avy atiry mpanota maditra dia ireo zany efa tsapanareo avy hatrany fa mandray an'izay fiainana spiritualité cantique de dévotion zany tena le fitiavam-bavaka manatona an' Jesosy ary mirafitra araky nylazako taminareo hoe tsy rythme malagasy aloha zany fa ireo fihirana nolovana tamin'ny ataontsika hoe ny fotoana nisy ny missionnaire ihany koa tany andafy satria very finoana ny olona ka ny tahotry ny afobe ny fibebahana zany otohatra zao hoe ny eloko anataoko avy atiry mpanota maditra fa nitenentsika dia ny fa nandratana n'Andriamanitra zanahary tany miano anisan'izany tena sanganasa avolenta mihitsy satria ara fahaizana mozika symphonique zany le izy ary ireo manana ny tahiry voasoratra ara-mozika zany dia mahagaga fa tsy vitatsika tsony zany hoe le hira zany dia ampiarahany ireo missionnaire ampiarahany ry mopera Venance Manifatra sy ireo mpamorokira rehetrarehetra zany amin'ny rafitra mozika eo ambany vitanoty zany ka engany izany fanirenareo zany anaka amin'ny APL ameriny indray anavao izay nanabean'ireo ray aman-drenitsika nanabean'ny ray aman-dreninay koa ary mbola tianareo mamely velo am-ponareo zany
ho ventesinareo ary ho faritanareo ampitana amin'ny taranaka mandimby fa manakasina ary manana ny avolenta zany a ny mozika cantique missionnaire. Amin'ny tenanay zany zay faralahan'ny dia mba hakevokevoka ihany koa ny hoe maninona ny tsy ny tsara indrindra no omena ny taranaka sy omena malagasy dia izay farisihan'izay ary zay fanamby zay no hitako fa tafita aminareo zanaka dia mahereza fa vonona zany ny tenanay raha mbola velona koa ny aina anohana anareo manaka velavelona ny APL ary tohizo ny fanandrantana ny hira avo lenta ny katolika.